lo dia peniny Jean Randrianarsoa, Nofy Arliva Jean Randrianarsoa ary Lainazoto miaraka amin'ny Mirina no anome aina ny tantara. Nandray Felsinana Totosa miaro Fy. Tena razily izany hitako nitarika sarety izany a. Aleo aloha antsona fa tena izy mihitsy. Fa iza koa ary io sady mikoboaka mihitsy izy izany a. Aleo raha ngatonina aloha mety misy entana hoentina angamba nefa mitondra fiara ange izy izany e. Mety entana maro angamba ka aleo makeny divité hoe Kaiza Zile fa iza moa tena dininareo ny akama koa ile ty fa tsy solobe ve ty tena tsy fantatro mihitsy raha nganareo fa azafady e. Aiza nareo koa miaraka amin'le solomaso mainty sy fiara raitra be dia tsy fantatra mihitsy ko. Tena efa ngandrina be mihitsy nareo izany e. Aiza kosa letsy tena marina izany ka. Mba nisy raha amin'ilay letsy dia mba nanararoatra dia izao hitan'la zao. Tena sambatra lantsika ny vitany e. Azafady e, ohatra ny nanivativa kely ary sia mesy solomantsy e. Inona ary ty tsy misy an'izany letsy e, fa andiproma ihany anie tsika mitsamime. Na izany aza mifanalavitra be ny elanela taona. Tsy misy an'izany letsy baina mitovy ihany tsika. Eo mitondra sarety io izany ny seran'ny lamy zao sa miserasera fotsiny ity. Eo aloha misy dia io ny tsy maintsy atao e. Zany e. Amin'izao fiainana nefa tena mafy zao hoe mbola hiaingitraingitra tsinakanina. Marina letsy izany aloha fa hoana ho firy izao mipapozany laty. Ny tenako aza mbola rery hatramin'izao ko maika fa hoe nisy sary za mbola célibatsika amin'izao e. Fanareo moa izany amin'izao hoe efa manambady aman-janaka. Aleo raha ngatsika mifanao ela fa manjary misy elanelana be raha manao an'izany ke. Tsy maninona tsisy be da rangah zany eny arika dia firy izany izao nikolonga. Mitovy ihany atsika mitsamina. Aleo aloha miketrika dia ho hitany toyany fa tena mety amiko letsy alara zily tsy haiko fotsiny hoe mazoto ve lasa tsy azoko. Azava hoe afaka miara-miasa letsika. Za indray ve lesy dia mbola antaniana fa inona aloha le fiara-miasa tatarao dia ambarao. Tsy viteto izany resaka izany letsy miakara aloha anaty vamima dia ndaoka toerana milamina sady mandrairay kely koa no miresaka. Za zao mbola tsy napoaisako tsy manambola hoentinany ain'ilay ihany e. Zany etsy ny teny tamin'lahy hoe manao polisy tsika e. Zany miantoka ka raha zao koa aloha tena mbola tsy afaka. Mbola misy client andrasako eto efa lasa nahaka entanany izy dia anatitra azy maninona raha fanao fotoana aorianan'izao e. Aleo ary raha pitsotra an'izao lahy alaiko eto e. Ahoana mety aleo izay natao dia miandry an'ilay eto azy izany e. Tsy hikandra aloha izany. Sure mety izay ary zany aloha ny résime kely ary. Baolina rangahy. Eny ary tatarao amin'izay ary fa efa tena liana mibanty. Mila fahazotoana ilay ketrika aloha tsy mahafy noho ny tarika sarety izany ry zama. Efa vita vaksiny tsika any amin'izany. Eny hoe aloha mila fahazotoana ho aly izy sady tsy vita mibandika nosa ihany koa. Mila sasaza any e. Ifonosantsika vy izany ry bainina. Hitan'ilay ihany rehefikako tany am-pianarana reniko sika tonga dia mitaroka raha ohatry milamina. Ok arako tsara aloha fikany laka zany moa na tonga dia resy lahatra ny ary asamlange ka inona ary on'le ketrika e. Eny hoe ary fa ho azavaiko amin'lahy dia ahoana ity izany fa ahoana e. Tena tsy naposika iny fangatsy finosany lahy indray tararanga raika zany efa voafatotra tamin'ilay teniko teo mantsy
tsy hoe voafatotra tamin-javatra kosa aloha fa fanapahakevitra no ilaiko e. Taira fa tapa-kevitra. Bon, tsara zany. Fa zao tsy maintsy mandalo ny dingana rehetra aloha sika. Fa mbola inona indray daholo koa zany e. Fa ngaty tonga dia raikitra indray. Zany hoe mbola mila fitsapana dia izay vao tena hoe tafa sy tsy tafa. Tsy izany rehetra e. Ny fanatanterahana an'izany natoy izao ara tiana ho fantatra. Voaray sefo. Aza matahotra ianao fa vonona ny anao formation zao banjo zao. Ho tanterahantsika tsy ho ela izany. Tsy hangatakandro. Mila miasa ange isika. Sa ialahy tsy maika hiala amin'ny fantrany. Fanontaniana tsy tokony hipetraka kosa le zany amin'izao dia ahoana sy ahoana ary zany mahakasika an'ilay dingana tsy maintsy atao. Antso an'ilay olona androany dia rahapitrika mitsama makany. Fa nga lavitra be ilay olona. Maninona raha tonga dia izao makany e. Zany efa namono an'ity androandroany ity e. Sady aleo koa raha tonga dia velesina mividy mafana. Atandro terino ety any dia aloha zany mbo miaka. Efa zava-dehibe aloha izay fahavononany lazay. Fa saingy tsy fanao no maika tsy faingana ka. Tsy taitra tsy maika nefa tsy tara no tena milay ity. Ka tsy mety amiko loatra ilay midorororo. Ndray zany lazainy lafa midorororo. Tsy zany no tiako lazaina fa tiako hafainganina le sera e. Aza tapotapohan'ny oatra ny mihinan-kena le tsy raha zile voaray didiny lany dia efa milela tanàna sahady. Tsy dia izany loatra le tsy fa leoparitra na. Bongo mahaso asipana fody letsy zany mareta fanana ny soa. Enga ny letsy. Sady ny valala koa letsy tsy azo raha tsy andrinilika. Odarinenina angory tonga dia midire. Fa hatramin'ny oviana indray solobeny tsy tonga dia miditra fa manako taba-fiarahamonina ohatran'io esory ny kiraro tovolahy lapamasina no ato. Adiniko marina ny teny tamin'lahy hoe azo anaovana kiraro aty ty. Ka inona zany no azoko anampianareo rahalahy? Io le namako vaovao hiarasa amiko Roneny Rangory. Araka lefa nolazaiko anao maly ireny. Razily no anarana. Hitako etiko. Tonga soary tao an-dapa ary zily kely. Tratrasoko ianao tompoko. Aza mitopokotopoko eo fa nga moa zany tompon'ilay kely. Ny masina ihany no manana fahefana amintsika. Mba te hanakarena toa ny solobe zany ilay kely. Arotsay ao anatin'io sarina karina io ary ny fanatitra sy hosorana ny masina alohan'ny etsoko azy. Dia inona narotsaka ao zany? Ianao moa zany zao vao sambany tonga ato an-dapa-masina. Noho izany mila hankasitrahany masina aloha ianao. Eny Roneny Rangory. Tsy mbola niantso azy akory dia efa mibitsika tamiko sahady izy. Vola 5,5 sy 500 sy 5,5 alina ozy no arotsaka. Ka zanga manana an'izany. Mitady anaonao foana ilay kely ty ny faniriany camion be fa ny zavatra ataony kalesiny-jaza. Ka zangy Roneny Rangory mbola olona tena sahirana. Rehefa mitaly zava-tsory ilay kely ty dia tsy maintsy manao sakrifisy azo. Raha marary zany ilay kely ka ho any amin'ny dokotera dia ilaza hoe tsisy vola. Eo ilay kely ny raisiny. Aleo farotsako Roneny Rangory fa le 5,5 zao tsy mahita an'ireny intsony dia ahoana? Tonga dia boriborio enin'alina solo aleo mihoatra izay tsy ampy. Dia mahazo mandeha amin'izay ianareo roalahy kely fa hita ny masina ny fikatranareo. Dia tsy misy zavatra omenao anay aloha zany zao? Le fanomeko anao reny aloha no ampiasainareo mpiara-miasa nareo fa tsy samihafa akory. Aza matahotra zily kely fa efa miara-mila masina ianao zao. Njory amin'izay. Azafady aloha Roneny Rangory. Ahoana indray le nomenao arenany ka efa tapotra. Andray ry solobe fa angana atao sakafo atoandro no hoe lansady.
zavatra lelafiny isaky ny mandeha ny fampiasana an'ireny zavatra ireny fa sy faonao be fandrapaka akory ka raha tsy hanikavoky ny rilay kely ka hoe tsy maintsy atao be ambosika ka nitoromarika ao ihany eny eny narahako ainga fa ela ihany kosa aloha ny nakako an'iny taty dia inona moa izany fa tsy maintsy resaka masina ihany izany tsy azoko atao mantsy ny manapa-kevitra amin'izay zavatra omena anareo tena tsy maintsy mandrosaka consultation indray izany nareo ataovy 10 sao dia matezitra amin'ny masina izy aza angamizay mety efa lasa tsy manino izany ny ndangory tsy manina na ohatrinona rehefa izay mahatsara zavatra ka andrasoary masina ozy tsy maintsy miantso anao verina indray ozy masina lany daholo indray hony le fa maty ozy izy amin'le tsotra ve no meko azy o saly amin'le spesial masina manampy iray alina indray izany nareo eny dia mba tsofirano aomby any zavatra ataonay zay ry ny ndangory mavitasoa ary le aza fahitany tsy fahitany reto dia na ohatrany tsy dia azo kosa aloha le dinganana ataontsika iny rasolobe tsy azoko fa tsy azo ny lahoana ohatrany tsy milamimako tomaka vola fotsiny lalitra aza dia miteniteny foana ohatran'izany fantatry ny masina anie izany teny lahy zany ataovy matotra koa letsy tena matitra izany lazaiko any lahy zany dia ahoana indray ary zany mila matoko ny masina le sika amboarina sainy lahy fa tsy mbola namitaka ny lahy zany io efa mba ela ihany mantsy ny arahako taniny maninona zao zay angaka tsy mifaka fa tsy afianiko amin'lahy nefa rasolobe fa misy feo mijanona ao atsofoko ao fa zavatsara ve aloha lahy io ary sao dia mba ninana zava-mahadomelona tsy zakany lohan'ny lahy re lahy io tena maritra ly ity izany lazaiko izany dia ahoana tsy anao indray izany lahy za nga nyteny hoe tsy anao ny teny fotsiny aho hoe misy feo tsy mijanona ao atsofoko ao dia nakanosa resy elahy ty ka atanjao ny sainy lahy dia tavapetraka ny fahavononana lesy bainina tsika moa efa vonona fa rivotra sendra nandalo fotsiny iny dia foany tanteraka andohany lahy ny ahiasy ny tsy fitokisana ny masina sao faizinao sika ka hita lozy eo aza matahotra elafa halamiko ny zava-drehetra tsy maintsy ny antso anao rasolobe fa tsy azoazo masina le namanao vaovao iny fa tsy azoazo ny masina ahoana ary nendrangory izany efa mba nitaterahana daolana eny zavatra ny tadiaviny eny tsy mandahany izany inge saingy nampitandrina ny masina ny amin'ny razily ka entina izany ny tokony atao ry nembe izy anefa mba namana azo antoka iary asamiko ny tena marina rylay kely dia izao fantatry ny masina ny ahiahy sy ny tsy fitokisany tadidio tsara nefa fa animba zavatra betsaka izany zavatra ataony izany izay aloha dia marina nefa amin'ny lafiny indray tsy mametsy ny azy kosa fa ina koa ty lazain'ilay kely eny tsy hanometsy ny azy aho satria zavatra tsy mbola fahitany sy tsy fanao mihitsy anie le izy mba jereo moa ry ny andangory izay tokony andaminana an'izany zao ary iresaka masina fa anjaran'ilay kely kosa no miteny azy mafy omeko be manaiky ilay kely dia ataovy amin'izay zavatra hohanina izay zavatra sotrony saika adiniko alaivo ny volony dia dory dia afangaro amin'le be manaiky azo ahoana ry ny andangory no azoako ny volony lehilahy eny fa tsy vehivavy akory sady vory fohy kely iny tsy maintsy mitady hevitra ilay kely no manao zavatra ngery solobe ka tsy mory eny arika aza miany fiainana ianao ry solobe fa raha misy zavatra misombilatra kely fotsiny dia enao nge nifatrarany rihatra ary anaparany masina ny atezerany eo aza hitako aza mahitany izy zany avy tany amin'ny andangory ary resy razily ohatray fa mbola misy inona indray ty anasainina kany iny ahy zay ny antony nandehanako tany fa zao lesy tsy karitry ny masina anie ny ahany lahy sy ny sy atokisany lahy azy elako ane izany ny tena tsy matotra mihitsy fa hoana isika mitsamy mary efa mifanaraka fa efa milamima dia inona indray mbola nitantarany lahy zany resaka izany tany aminy enoy aloha
tsy nitantara ninina taminy fa tonga dia fantatry ny masina. Izany ane ny teneniko an'lahy hoe enjana ane ho ary eo e. Dia ahoana indray izany? Mino aho fa na nyresantsika ary mety ho fantany. Aza matahotra lafa efa hiezaka ny andamy manjy blème rehetra izay sy ny rangory. Ny tena ratsy mantsy aho. Ahoana re no azahoako ny volony lety e. O Solobe e. Fatolozany lamenahena fotsiny fa tena ratsy ahoana e. Ny tena ratsy ho raha faiziny masiny sika dia ataonao ohatran'izay. Fa inona ary ty Solobe e? Ongotany lahy letsy ny voloko. Nareo izazakely e. Mbola vao izary izany ka. Maika fa ny masina. Rehefa rehetra fotsiny no niongotra. Fa raha izy no nanongotra an'io, tonga dia tsisy tsony io volony lahy io. Sangisangy ihany reny fa mandana aloha ialahy mividy revokely mba hanalantsika azy eto. Nareo rangahy tena manao sanky mahery e. Mandana letsy e. Iny ny vola dia sotsaka e. Oikary e. Mijanona koa iny a. Aleo aloha karakaraina amin'izay reto. Ray mela zany a. Ary toa nidorany lalitra iny voloko. Ahoana? Za mbola maimporaikina be zaniko. Ny volonay nely ity tsy mba fantoro e. Fa tsy fandoro ahoana koa e. Ko raha lasa amin'izay zavatra hoaniny ety dia ahoana? Ny volonay lety tsy azo doran'izany fa mahasola tanora. Aza mino foana ohatran'izany letsy e. Aiza koa nisy an'izany. Sady raha sola lesy io hainy masina ny mampanirana io a. Ianao rangaza miany ihany fa tsy reo ny reve. Aray izy soa. Felangany teny hoe asiana sora. Lety e. Zany koa ve lesy dia mbola farana. Voasazy kely indray aloha lahy. Mandana mividy. Lety e. Ary aloha karakaraina spity. Hitana ferariny ny rangory a. Ary ino ny mampitendrery an'lahy? Mandinika ny tiserantsika mitsama manaraka ty aho a. Tena masaka lesy io a. Mbola masaka noho ny efa nataony lahy ve? Masaka be letsy orbaina. Ay, milay kosa zaniko. Ny banty kosa ve vao anomboka dia ho taolana be. Aleo mba hihinana amin'ny matavy. Sady tonga dia mandrasa kely lesy fa mangatsika le revy. Dia aiza koa lesy dia tonga dia hisy revy mafana. So dia veran'ny lafa lasopy ary io. Tokoa moa. Tsy lasopy mantsy fa composé. Composé. Ao mifangaro atao ny zavatra rehetra. Milay le revy eo. Misomety kery. Katra be manaiky koa le vavanao volomborony ity dia nalay malay molotra fotsiny. Zany izy hoe be manaiky. Avelan'ny no afo azy eo io e. Tena mihodina be letsy izany tandrimo izany e. Inona indray ny tiany laolasaina amin'izany so? Fa ny hafainganam-pandeha amin'ny fotoana letsy ribaina. Tena mahatafa sy bidamara ny tiketrikitika. Hitako ny dala ny lasan-gandrina be. Fa dia veriny lafa dia nitolaka zany hatramin'izay. Ohatra mba mety ihany koa aloha le masiny lahy. Io indray ratsy zany dia. Fa masina ko ahoana koa. Za rery angano nahazo tombotsoa avy aminy ka. Fa nisy anga ireo zavatra eo an-tanany lahy ireo raha tsy teo zareo. Mba fidividio ihany ho any vavavoaka. Zany koa ve dia tonga fofonanareo e. Ny voloko aza nongotanareo tsisikisy mako. Resaka tsisy idirany ny lahy. Inona zao ny idiran'ny volony lahy miongotra amin'ny fanambaniany lahy ny zava-manakasa? Dabo ihany ka zany resaka izany e. Nareo koa tsy azo hitenenana volany rimbonako. Mba teny disiny ahy e. Any tsy tokony ho kalitaina ho aza kalitaina. Eno ahy e. Dia inona indray aloha niketrika manaraka zany? Niketrika manaraka? Tena marina zany a. Aleo sina vakansa kely mihitsy aloha. Sady any am-panidinana any ahitana zavatra. Mandehandeha mahita raha letsy e. Zay aloha dia marina. Sika koa mila mivelatra amin'ny toerana marotra iny. Ohatra mety amiko ihany izany hevitra zany e. Sady za koa lesy mbola tsy nandeha fa tsy teto Antananarivo sy any ambanivohitra fa tsy atao mason'olona. Aleo izay mihitsy no mission manaraka ka.
Fa hono so dia mba tokony anatitra fankasitrana kely any amin'ny Ndragory aloha sika. Tena nazahako aza letra efa mba nieritreritra n'izany any tena mety ity izany. Aleo ary anamboatra projika dia makany alohan'ny andehanany sady maka fiarovan-tena. Zay mantsy Vato aho zaho nosoramena ka raha nahita maika moa fa nireny be nitaizatoanao. Angatahantsodrano aminao fa vokatry ny foiny re Ndragory Mahazo mandro ivony vaty le retsinareo raha mbola eto zasy ny masina tsy isy vato ifango eo. Ka andeha hikasany andeha hiala sasatra koa moa zany zay mirahalahy efa vita ny zavatra nikasaina tamin'ny asa. Sady somary voaka lavidavitra mihitsy no aharitra fa mba hanarara oatra vary zany very zanako isany tsy ho vola be ny lany amin'izany. Anga moa dia hitariny Ndragory fiainana mandalo ty. Zay lany eo dia lany. Nety tsara zany natao teo matoa sahanao fandanim-be mandainga kosa aloha sarotra fa tena mbola tsy nisy ohatrany mihitsy hatramin'izay nanaovana. Ny zavatra tsy tiany masina indrindra nefa ry Zola dia ny fitiava-kely. Raha mba nahatsapa fa nahavobe dia mba atao fanahtsahana amin'izay koa natao fisaorana ho azy. Tsaro fa noho ny masina ngeny nahatanteraka ny fikasanareo aleo ary rehefa hiainga izay manampy ry Ndragory sady izay koa mantsy tsy maintsy makaty alohan'ny andehananay ka fiarovan-tena. Rehefa tia ny safidinareo roalahy dia efa io zany noho izy fa ny amin'ny manaraka ny mila fitandremana. Eny re ry Ndragory fa naomby aza moa ny tianao dia hoentinay atyko. Aza miteniteny foana ry lahy kely mba matotra fa ataoko inona omby. Azandray zany no asainao iandry omby sa ilay kely no hijanona iandry omby aty. Mba ohatra ny anay iny fa tsy zany ka miteniteny foana. Ny hevitra tsy avitra amin'ny olombelona re ry Ndragory isaorana anao aloha tsy nisorona fa nanitsy sy nanarina ny volan'ny tongilana. Eny zavy moa aninona nareo rakizy fa amin'ny maha-olona efa vokotaona dia manana didy anoro ny tokony ataonareo amin'ny mahambola tanoranareo. Tsy efa mba norma kosa vely ty le sifra teo iny ohatrany mila vaniny zany raha matobe sa moa efa antitra tokoa dia voan'ilay torodavitra. Ilaly ty tena sarotra tenenina fa nimbazimbahana mihitsy anie izany zavatra ataony lahy zany. Dia tsy mba afaka milaza an'izay hevitro mihitsy zany amin'lahy. Mahazo milaza ny hevitra lahy amin'izay mampandroso lahy fa tsy amin'ny fanampitehana ry ty. Tadioro zany fa raha sanatry tezitra amintsika ny masina dia tokony fantatra lahy ny toyany. Aza mahakadoza ry ty fa tena zava-dozana izany. Ny anjarantsika dia ny manakisy ny manaraka ny zavatra sainy atao ihany. Raha vitantsika rerany ilay izy dia tsy blame manatsinakana izy. Eny ary lefa tsy hanao tsony ary eny ny langa moa tsy izany foana mody manaiky dia avy eo manao indray. Eny lahy tsara angamba ny tenin'ny Ndragory teo fa ny mitranga mihemitra ohatran'le mijaza tahaka ny ataon'ny lahy zao ny tena tsy reven'ny masina. Matotra amin'izay le tsy manomboka eto tsoroko amin'ny lahy aloha fa nahazary kivy mihitsy amin'ny zavatra ataon'ny lahy tika. Fa ahoana saingy tsy misy azoko atao fa tsy manitsy any lahy satria efa fantatra lany tsy ambara terim-piainako. Eny ary ho afa tsy hanao tsony ary tsy tiany tsony fanaraka amin'ny baiko ny lahy. Rehefa amin'ny baiko lahy dia izay ny tanterahako amin'izay koa raha tsy kivy amiko manomboka eto zany dia lany sefo mibaiko so mantsy misy zavatra mitsombilana dia lasa fanilako indray. Azo atao lamatezitra ny teniko fa raha sanatria mantsy misy ny tsy vetezana dia miara vony antsika ro lahy ary tsaro fa ny masina tsy hiaro antsika tsony fa ny anazy rehefa eny dia eny rehefa tsy dia tsy. Tena lasa ohatran'ny varaontsana koa mihaino ny resaka raha sanatria tokoa. Enga nilentsika tsisy an'izany ny tena mahakamao tena mbola hengy foana koa le feo tsy mijanona mihitsy hoe ajanony io asanare io zany ane le tsy ny tena mammpanika zao ny lazaiko an'lahy le tsy razily rehefa nitahotra ny mahazo vahana dia na ny alokelahy ihany aza dia mampitahotra ny lahy zay ane nefa nilazaiko an'lahy tany amboroany hoe
tsy vita ny bandy kanosa ho aty revi ty mila bandy sa raha tadidrylany valiteny lahy tamin'izay dia ozy lahy hoe hifonosako vy zany lehetra ankehitriny anefa tena tsy zany mihitsy ny zavatra miseho eny ka mba ataovy eo amin'ilay ihany koa aloha ny toerako dia hita hoe zany kanosa sy malemy saina ve misy hery roa miady letsy atao anaty katorbaina ny tokony ataon'ny lahy zao dia ny manampy anahy tsy fotoana fifanomezana intsony zao tsy misy afa-tsy ny masina ihany re tsy ny vahaolana amin'izany rehefa tena matoky azy lahy dia afaka mitahoatra sy miahiahan'ny lahy io zao le sy miporotra zile miaina anareo ho any amin'ny enindangorotsika izao avy any manomana ny zavatra ilaytsika dia raha temitsika mitsamy miatosa raha tsy mampaninana ny lahy dia aloha mba elany makany amin'ny endrangory za le tsotra mivalabalaka izany ary sao dia tsy tokony andeha indray ary aloha sika sao dia elany indray manko no anahirana anyko fialan-tsasatra no ale nefa fahasairanana no hita andeha isika ka zany tsy maninona fa valabalaka fotsiny ary sao dia matahotra ny enindrangory ary le ty tsy misy an'izany le tsy eo mandehana fa matoky an'lahabainina fa hoany tokoa ary ny enindrangory inona no mahatonga ny olona anankiray mahary feo tsy mijanona eo an-tsofina tsotra izany lay kely rehefa misy zavatra mifantoka be ao an-doha dia miteny ho azy io filay kely nga manao an'izany tsy za fa razily no milaza fa mahary feo tsy mijanona ho dia inona hono ny feo reny foana hoe ajanono no asanareo ny zavatra rehefa mihodina foana ao an-tsaina dia tsy maintsy tanteraka rehefa tsy mazoto izy dia aleo mifampitsodrano na za zany ery ny enindrangory efa mba ny sainan'izany saingy tsy vahaolana ny fampitsarana ny fiaraha-miasanay satria efa fatany daola eny tsy ambarateo ny lehatsy zay kosa aloha dia tena marina lay kely ary ono ahoana izay ry ny enindrangory efa mba vitanao ve le zavatra nampanoviko anao le inona moa izany lehibe manaiky re ay ve ny andro niny any iny dia vita ka tsara zany tsy misy atahoran'ilay kely tsony izany fa misoko miadana amin'ny fiasana iny eny ary rery ny enindrangory iainga rapitso izay fa mba haka fiarovatena kely fa ho any amin'ny tany tsy mbola nodiavina rehefa mandeha tsy amin'ny ahihany ho anareo dia fa mety eny ao fa omeko zavatra kely ihany ny zanako lafa mbola tsy mahatoky tenako tena masaka be kosa lesy le vakansa kelytsika arybainina rehefa misy lesy ny boby dia milay foana ninonninona tsy misy tsy vita ny volo izany samba ankoa ny tenanay vao mba nahita ranomasina izany tena hitako nahazo fafy mihitsy aloha lay kosa aloha iny mino koa lesy fa efa tsy narehan'le feontsony lahy zao za le tsy efa tsy teheritreritra ny intsony dia mbola ampatsahivony lahy ihany iny anga mijanona mihitsy fa tonga dia tsy raharaiko fotsiny amin'izao mandrombaka ny ampiansa le tsy bainina rehefa leo ve izy tsy hijanona sura mihitsy lesy dia ahoana amin'izay ary ny toy an'ny asa rofina dia aiza indray eo indrindratsika izao aleo adaboka tanteraka aloha ty asa afakanan-keriny ty razily fa inona koa ty lazainy lahy tena matotra lesy izany ny bandy ve le tsy vao manomboka mahazo fafiny dia ajanona hoana ary na fiazany amalina lesy ny lela lesy bainina tsy atao jono izany ka dia averiko amin'ny lahy ny teniny lahy fa ela miresaka amiko io ve izany zavatsara raha tena zava ela dia aza vao fa tsy azoko sananeliny lany niaraka tampiko dia mitetiky ny andeha irery tandremile tsy bainina fa sika tonga dia mivadika ny tena marina lesy efa mitodika ty amintsika ny vavabasy maninona efa ny anaty lisy tanoarytsika amin'izao tena leo tonga ranga dia makany amin'ny enindrangory vao manapa-kevitra ny hevitry ny masina aza tsy fantatsika akory sa efa tsy mahatoky ny masina tsony koa elahy dia hoe tsy havita hiaro antsika izy raha tsy miaro antsika letsy izy tsy hafantatra an'izany tsika
ohatra ny hafahafa letsy raha ohatra ka efa ohatra an'izao vao hiverina hitarika sarety indray mety mizan'ny olona ngambany. Efa saika mbola tsy olazaiko an'la ty resaka ty fa ny eritreretiko atao surprise nefa elary ty efa valoarika mampalahelo kely so sanatria marary eo ka anahirana ko. Ianao rangaza mampimefa zay marina lazaina fa finaretana ho anareo ve mifahoritsain'ny bandy e? Io indray ilay tsy mahandro tantana. Maninona raha mba miandry ny zay lazain'ny olona pitoniana aloha fa tsy tonga dia ohatra ny taitaitra be ohatran'io. Ka nareo mampitaitainako. Zao e, misy serany fa sera hafa mihitsy le izy. Tolapaty ny resaka eto. Amaky fasana ve? Moramora ihany aloha ela so misy maheno eo. Ary aza tapahany lany teniko. Io sera io sarindray mipika fa tsy mitoy mandavataona. Dia misy vazaha zay ihany 3 volana sisany vizahany. Dia tsy maintsy fitaitsika alohan'ny andehanany le sera. Fa hono fa nga bobaka be ny ilainy. Dia aiza ny ahitana an'izany? Kalma ho aloha. Miainy fotsiny elahy zao. Dia romotsamintsika nanaty teraka ny asa. Jery moa zany izy ko. Efa sarindray mipika mbola hitondrany lafokon'olona ihany koa le refy. Tsy maintsy miaraka amintsika letsy izy satria tany aminy ane nahitana an'le tataka e. Vonoany fotsiny saina sy ny herin'ny lafa anjarako ny mandamy masisa. Eo ny sera masisa ataoko farany dia mampiasa volanao madio amin'izay aka. Tonga dia vava ny letsy bainina. Vitako ny anjarako fa anjarany lahy sisa. Ny anjaraka ahoana e? Ny anjarany lahy mandehana batao maka ty le sakosy ao anaty fiara ao. Malaky e lahy. Fa inona koa ty e? Asain'la mibata entana ve le sy mba anjarako? Eto aty iny dia mipetra lahy. Hoay le ty e? Fa vola inona daholo ty reto? Manoa ve asa? Tena vola ty reto? Mangalary apake dia fofony e. Tena vola. Dia ahoana ty reto Reo ny vola e, ahoana amin'ny ahoana koa ary. Efa vita ny resaka tamin'ny patron be dia anomboka avy hatrany ny asa. Avanso ireo fa rehefa vita ny asa dia mandray ny ambom-bola sika. Ay mbola misy ambom-bola any zany? Fa nga izy adala milaka hanome ny vola rehetra e. Ny asa aza mbola tsy manomboka akory. Dia aiza zany ny toerana angalana an'le fika? Efa misy toerana any. Itoto be ny bandy anampantsika mitsamina. Le rino efa mahita an'le toerana dia nareo mitsamina mandeha meloha dia mandamina ny zavatra rehetra any. Ary lahy kosa fetsy be elahy zany ny alangalana fotsiny. Herinandro ihany nandamina anareo ny any ny toerana ilasiana sy ny paikady rehetra alohan'ny tena asa. Fa za kosa mbola hiaraka amin'ny patron be. Fa misy toerana hovidiana any amin'izany tsy mivalo zany. Anatobiana an'le entana sady mora andefasana azy Tsy maintsy zany misoratra amin'le tany mantsy. Fa izy amin'ny mahavahiny azy dia tsy mety. Dia inona avy zany ny zavatra tokony ataona ihany? Mandresy lahatra ny mponany nareo ka. Amin'izay mba tsy miahery zareo. Fa nangom-bokatra ny fahalalan'ny olona antsika any dia somary mividy amin'ny vidiny ambony noho ny hafa. Tsaramaso, voanemba sy ny sisa rehetra indrindra rehefa vao maina. Dia mangahazo maina satria mantsy ireny mitovy an'ilay serantsika dia tsisy ampiahiahy azy rehefa manao chargement. Ny mangahazo sy ny taolana tsiana samy lavalava. Dia ny toerany lasiana Vitantsika letsy samy bainina. Alohan'izany rehetrarehetra zany aloha dia tsy maintsy manao fomba mahazatra. Manalazy kely. Marina zany letsy ny rehevo zany aloha mijanona tanteraka fa tena saripady io sery io so indray mibaradaka io mantsy rehefa dozy fa le makany amin'ny masina ny tiako lazainy. Zay ny ndangoro momba n'ilay zava-niseho sy ny asa vaovao Samy saripady daholo na ny teo aloha na ity zava-baovao ataonareo ty fa mila fahamailona sy fitandremana. Raha pisy zao ny tena mety tsara anaovana ny fombafomba rehetra. Ka izao reto ny zavatra hoentina ty. Akola mainty tsy misy petina, tantely, tarazay, lamba ho an'ny menamena misy mainty, dia vola tsangan'olona. Azafady manapaka fitenenana ary neny be.
inona moa zany le dara zay? Mbô letsy zany a fatomamy letsy zany a. Ay ve Tena tsara raha mahita voamason-jaza tsy mbola nahita masoandro. Ino no anaovana maso be tsy mahita? Tena sarotra ny rangoro nahita an'izany a. Le asa nefa tena maika, ny fotoana nefa mandeha dia mandeha. Vahono a tsy mety angara masona biby velona. Tsy mety rery solobe a. Rehefa milaza tsy mahita moa nareo, akory atao? Raha pitsy efa maty masoandro nareo ny tonga aty fa misasakalina no anaovana ny fomba iarahana amin'ny masina. Zay a. Efa azoko daholo lesy le zavatra ilaina ralina. Fa le zavatra ray ny lazainy ny rangoro iny zao no tena malasa eritreritra hatramin'ny alina tontolo. Sarotra sady tsy vita no manatanteraka aneniko. Tena tsy mipisy toro mihitsy aho nandinika izay andaminana an'iny. Ary lasany eny Razily tena tsy ho mihitsy. Le ty ao tsara ve aloha ilahy? Fa ahoana? Mba eny lady le ve aloha ny resaka nolazaiko teo? Tsy mipisy toro mihitsy alahy hoe alala. Na za koa zany le sy tena tsy nahita toro mihitsy e. Fa naninona koa ilahy? Eny efa saika tsy ho lazaiko an'lahy ihany nefa ny alahelo tsy ambaravana hono ny zaka ny tompony ihany. Efa ho tantaraka amin'lahy. Indray lesy ny tsy hitako. Fa inona mampome anareo? Ndroany lahy tamin'ny anaran'ny masina sy ny rangory. Mahita atao le tselaka. Dia ahoana zany ty fitselahy? So dia verina fa vendrana ary aho. Vola be efa hita amin'ny masoko zao ve le izy dia avotso. Izay sa maty any le tsy ny fony lambamena. Ko mika le tselahy tika. Vita le zavatra ralina dia avy hatrany dia mandeha lasitoto be rapitso a. Ka rehefa voalamina tsara daholo le nitony marika nomeko ireny dia miverina aingana nareo maka an'ilay fitaovana rehetra ilaina. Raika izany e. Dia raikitra avy hatrany ny asa. Matoky fa hainy lahy tsara mihitsy ny mandamina ny any a. Vita tsika izany e. Efa ireo daholo le zavatra ilaina lasaina nentina ny rangory fa le zavatra anankiray tsy azonay a. Dia inona zany no asolo an'iny? Zay eo zany natao fa inona moa no azo asolo azy eo e. Maso ihany ny solo maso ilay kely a. Razily mandehana hoe no fazan'izany io. Zay indray mandreraka mihitsy. Aleo aloha dia voaka ka. Fa ho aiza lahy? Akarivotra kely any an-tokotany aloha fa tena mafana be. Araroty amin'izao Razily mandehana mitsoka loto fazan'izany intsony. Tena mandreraka koranga izany e. Aleo miditra amin'izay fa tena manaitra koa moka aty ivelany aty ka. Ary aiza le namanareo Roland to mbola tsy tonga foana? Efa tokony hatomboka matsy izy ity. Totobe ve? Fa nga moa tsy telo nareo e. Zay Roland ihany nakaty fa itotobe mbola nasain'ny patron be miandra ny tanàna anay fa mbola misy zavatra teriny koa amin'ny droany alina mantsy. Io mantsy ny patron anay mity azy ty. Tena manao tandrevaka mihitsy ange nareo zany rakizy. Tena zava-dehibe amin'io asanareo io ange ty zavatra tao an'io alina ty e. Alatsao eo anoloan'ny fetsokony masony eo ny raha an'io akoho io. Aleo ary ataoko e. Ary hono efa vonona ve ny raha mangotraka amin'ny losana azy fa sady efa tena nona. Ikarakara azy vetivety ny amantsy mibandy. Tandremo de tandremo. Fa maninona? Tsy mahazo manendrina dia rano ray ny tete azy. Na roa raza tsy azo hotel. Ohatran'izay zavatra sain'ny masina tao. Alatsao ny rano. Apetrao eo ambonin'io lamba menamena io le lovia misy rà. Dia mipetrahana reo lahy eto manarika amin'ny masina. Ary alaifo ireo lamba hoan'ny entinareo dia samy mitafy. Tsisakisa letsy e. Terana malalaka be io koa.
miantso anao ary masina, hitady vola, hitsatsaka-rena. Mila anao hiara-dalana sy hiaro azy reto olonao reto. Masina ozy, masina, masina. Lazao ozy, lazao ny tokony atao ozy, lazao ozy, mihaino izay ozy. Zao ny lazainy masina. Asaivo misotro amin'io rano akoho io izy rola ozy, homaliky ny firaisana amiko. Lazao amin'izy rola fa zao dia izao no midio eny amin'ny rian-drano ozy. Alay vorisolo be io raha io a. Sotroy. Diletsy raha zily tena tsy mahazaka misotro an'io raha solobe zany marary vavony le tiako lesy tena bandy mahakamo mihitsy. Aleo raha nga tonga dia zakreko daholo mandeha ny fotoana. Rehefa vita ry izy rola dia andao any andrian-drano, mandeha ny fotoana. Efa tsara aloha ny sy nisotroana amin'ny rano akoho teo, aza misoka any amin'ny rian-drano zany ianao. Tie zay indray izy zara nga isoka. Mbola miala ny enina aminao ary zily, mbola fitiavako anao nge mialako ny enina aminao zao dia nio tsara. Tsy raharahako ranga zany za tsy maintsy manam-bola be ny tanjona, tsy maintsy mpanefoefo razily. Razily efa aleopanitrana, razily tsy hitarika sarety tsony, razily anontany ory, razily tsy maintsy depa. Vita somatsara iny dingana tsy maintsy nataontsika. Iainginareo androany dia mitsotranao ny lisany atotosany zavatra nampendriketina anareo mitsanona. Mahazo matoky ala fa vitatsika eo. Averiko sy afatra afarako anareo rola tandremo tsy sotrosotro toka ny manao sipa fa saripady loatra ho aty azy ty tena mila fitandremana tanteraka. Dia tena andeha tokoa ianao zany. Leo be aza atao makaleo any lala eto zany raha zily rehefa vita ny opération tsy misy aro an'lahy na isotro ray barika azy raha. Marina lesy ny teny lary solobe mandehana amin'izay ary tsy zany fa misy zavatra mahasorena fotsiny ay moa miaraka tsika reo lahy. Dia lahy maka ny toto be dia za ho any amin'ny patron be. Mety androany koa izay mantsy no andeha ho any tsy mivalo vita an'ilay tany. Dia mety ho lasantsika marina moa zany le tany satria izy afaka telo volana dia lasa. Ka tsy tany fotsiny any ry bainina zany fa efa misy trano. Rehefa mety marina ny atao dia sobakakaza mampiditra anketsy fa rehefa tsy eto dia nantaina koa aza manafitoana. Tsy maintsy resiko bainina le manafitoana lava io fa inona ny manafitoana an'lahy? Le feo manako foana le tsy bainina. Tonga soa lesy raha zily nanahoana manga ny ty. Tena manga tokoa moa zany. Efa voalamy madolo ny zavatra dia mananahoana aloha ny olona any mora ifampirarahana ihany ve? Milay ny olona any ka sady tia mifanampy. Vao nyteneninay aza hoe anangom-bokatra amin'ny vidiny ambony dia afaliana tsy nisy ohatran'izany endry zareo. Ny fandrombahana indray nampiatrano anay. Zay koa moa tonga dia nividy toka gasy ho andry zareo. Afaliana re zao. Ary ahoana sy ahoana moa zany dina mpiarahamonina amin'ny fandriampahalemana? Tena misy mihitsy ka. Ary zareo manao andro masom-pokon'olona. Dia ahoana ny andaminana an'izany? Efa milamy maletsiny amin'izany teo ampanambarana an'ilay goelaka anatobiana vokatra mantsy tena nysetao daholo ny efitra. Ary zareo ary anesaika tsy nanaiko hoe eo amin'ny toerana namboarinay no anatobiana ny vokatra voangony fa aiza indray hono? Ka hoe misy trano izay saika homendry zareo zany. Fa zay niezaka nampesona mba tsy anatobiana ny vokatra ao amin'ilay trano. Efa tena mandeha ankely ty le fanangonam-bokatra le président ihany mantsy nataonay tompon'andraikitra amin'ny fanangonam-bokatra dia mivantana ho amin'ny daholo izay manam-bokatra rehetra.
dia izay voaterina eny amin'ny tompontsika. Mety lety zany Le président koa azanke efa nampiasonay e. Nampiason'ny lisany hoe ahoana? Misy olona ambony any amin'ny fandriampahalemana namanay ka raha afaka izy dia hoentinay aty andamina amin'ny fahalemana. Fa noteneninay hoe aoka mba hijanona ho tsy ambaratelo satria saripady ny fandriampahalemana. Olona azo antoka ny miaraka. Dia za zany le olona ambony. Mazava ho azy elahy letsy. Elahy ty letsy. Dia ahoana amin'izay zany ny paikady fa hiditra amin'ny tena izy amin'izay sika izao. Fa tsy efa milamina daholo ve ny zava-drehetra? Ny amin'ireo andro mahazo-bokon'olona no tiako lazainy. Efa milamina ny amin'izany. Aleo hiditra daholo ny fitaovana dia aza misy ajano eo ivelanao mihitsy Razily, tena tsy hainao mihitsy ianao Zay indray hita. Ela melao Eny ary, tsy hanelingelilanao tsony. Mety mbola hitady ahy ianao ndray andro andro. Mela rangazy. Ary tao miteny irery elahy zany manao méditation letsy. Azakato ny varavarana io fa aleo hitafitafy mba hidiran'ny tarady volana. Ndray mandidi ny lamba dia ndray manipy ny taolany ety ambany dia za kosa nangona avy hatrany. Spita sike Efa mandeha tsara izany zany etany mijery tsara ihany rehefa manipy sao dia zany torahan'isany eo hitanay ranga ela. Ala za mitabataba eo lesy fa sao dia misy manaitra nyreto maty reto Felavy manofy maty ve mitaitra satria toa lasa maisina tavy izany takondrahona letsy ny volana arbaina sy tosa aloha ka ohatrany nare zavatra nitoboka be ange. Taiko resy fa tsy misy an'izany eo jereo ihany aloha zany ka varavarana mavesatra be io ve letsy ho zaka ny rivotra vaty be ny orbainy avy aloha-pio amoa an'ity fa tena tsy voatosiko rery le dia tena mangavatra maty lesy zay ve avoan'io avy lesy ototo be fa tsy voatosika mitsamy marety tena tsy nasiny lisany toana mihitsy akapa le varavarana fa izy anotao farany sy fotoana ny fanadiadiana letsy zao fa eto aty aloha ry baraminy re dia solovy tena tsy mietsika mihitsy aleo atosika ihany letsy tarory isa roa dia atseo fa tena tsy mitsona mihitsy tika dia hity azy ve tsika telo mitsana oranga fa tsy maintsy mivoa io avy daholo nama ary totobe manapotra ny baraminy iny tsika mitsama kosa manosika isa roa tendra mandeha resy sapaferiny ambona andasana resy tia tia mba hidiny drambampiakarana eto rehefa farivarana tena tsy paisany ty dia ona izy tsy zao ve le hoe milevimbelona betsaka ihany ny alanenina natao izay fa tena tsy mieritreritra ny vo mihitsy ty varavaranty tena taraiky ato letsika andro letsy zay zany sika minity tato isatsao lesy ny alalala zany fa ona ty mba iza natao la le vola tamy sakosy me le tify koa tsy atava voaka tato no atao fa mbola efa tsara pilina reny misana zay efa nataoko any magasin de stockage ny tsy mivany letsy fa tena misy zavatra tsara loko letsy rehefa tena mandinika azo zava-misy ao ina ty tena tsy mahavonjy atsika kory letsy le vola be amy sakosy da tietiko miteny le femanako
koa izy hoe raha ho azonao azo zao tontolo zao nefa very ny fanahinao dia tsy azoanao zany. Tena misy ny tsy vita ny vola ty tena mangatsika be aty. Iza mono mafany misakisary izy ty dia mba mifanetinety amin'izay mba misy hafanana. so iafanisy any fitaratra mazavaly io tao mitovona letsy le azavana na andro na alina ka zarana azy anisany fa ratsy zany angamba dia maizikito ka tsy misy fakahitana tatoko. Telefona lobaka nitosy efa tsy mandeha tsony. andao andamana indray aloha so dia mahavoatapoka ka tena tsy manana helo entina amin'izany tsony aretsy mbola matanjaka aza lesiny ny alamaina zao efa tena maregny tahaka ny ravim-bomango zao. Inona tsony no vitany lahy eo aleo rangahy elako nena farany aloha eo ihany ranga efa mba misy hafanana kely dia ho aiza indray alahy ka tena mifaty etony ely ty akanao inona re rehefa misy andevina na madika ve tsy ho voainy manam-poviana ve tsy zany tsy efa vovoka vela amin'izany fa ahoana ary letsy ny napidy aino dia averiko amin'andray rehefa anontany ahoana ny napidy an'iny vany ny hita izy dia tsy nivotsony sady mangatsika be letsy ny tena ninaona fa zay zany sady mafana ny voky ary tena tsy namonjy atsika koa zany ny masina ny tena mariny nalainy fotsiny ty vola dia tsy ndraha intsika. za ndray mahita hoe niaran'ny ateserany masina sika be loatra ny zavatra nasay natao fa tsy nitaterahantsika tsy lavorary ny zavatra nataontsika farany hatramin'izay lesy tsy zavatra ohatran'izao mihitsy. Inona koa letsy ny zavatra nitadiaviny tsy natao teo vola efa otrina ve letsy ny lasany dia mbola inona koa ka tsy volany tiako lazainy le vao masonjaza tsy mbola nahita masoandro zao tsy hitatsika ka vao masonjanakiza letsy nomeny an'lahy eo zavatra tsy isy no asainy ataony lahy tena zany tokoa le sikidy mila voatsiasy le rahana kokoa zao elahy tsy mety misotro ka za rehefa marary vavoniko za kosa ve dia amony tena arybaina toto be moa dia tsy mba niserana tany akory farafaratsy talohany nandehana aza mifanometsivitra ny fanaratsy atoerana tahaka boka amin'ny taninandro eto letsy profo mitoaka amin'ny tendan'izao ny vola no nytany kosa ny fahaiza zay hery sy fahefana hiaro antsika eo raha za ro dia tsy voarebirebiny reny tsony raha ho vina raha ho tava voakatoko oe arena le nitsilo zavatra tahaka ny torsa teo aiza koa lesy zay misy azany eo io ty vojao mangina letsy fa tsisy azany eo vojao biby tia oaiky izy misy lohan'ngeza be le tya dia jereny masony koa mbola lohan'ny biby mijery aty tsy misy an'izany letsy eo vojao tia jereo fa feno lohany daholo le ty mivata matono Rasily zay hoe zay le biby be le aza folo fa tsy ny any tenao ahy vosay mba mitafavokato Rasily aza mitomany tsy ny fahafahanao mivoakato ny zava-dehibe fa ny famonjena ny fanahanao tsy ho avy antsony marina fa mipanota ibebaka raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitry ny ray notoko fimonina tsy arahanasa Rasily mba tya mibebay ianao fa tsy mbola tara efa fona toko ary mihaiko ny fahasoko rehetra ohatry manao vela zany tsy manofo zany aletsy dia mitendrery aloha zany tsy mitendrery aka hita fa miteny indray re lako
iza niresaka tamin'n'lahy teo zao samy retirety za efa natahotra tamin'ny laliany aty vontsy sady ny tomary teo navery fa dia le biby maro loha zao nitongana fahan'lahy teo zao le fiamanako nylazaiko tamin'nahatramin'izay lesiny teo tena marina ny teny hoe ajanongo asanareo mety ny fitiavam-bola diso tafa ohatra dia izao lesany farana mihidy ato-pasana. ikondray le biby aza mankaty tsony fa matahotra zaragaza fikirana mafy be oatra ny fa matahotra koa sao dia mankaty amiko koa zany bibilalahy zany aza matahotra letsy ny solobe namako anelahy eo fa ho samosafoko ny akamo aza mankaty ho afa matahotra ao lesy re akama mangatsika be matya fitiavako an'langeny anafosafoko an'lary solobe tsy amomin'ny akamanao lehako aty fa hitondra vaolana mifona biby mifona ho avotsory aza tazomo avotsory ao fa sy manino io letsy solobe vondreo alesa razina vondreo fatajerena fotsiny ohatran'io razino esory letsy ny lohan'ty biby ty etsory fa miazonareo avio aletsy razina ao letsy zaza tosikela aleo ary alohan'ny tera matahotra ny akamy tena zaza ataony lahy ohatran'ireny ny letsa solobe za kosa ve le tsy dia jereny lahy fotsiny za ny mba vonina ny analan'ny lahy tao anatin'ny fahantrana nefa rehefa tojo ny sarotra dia jereny lahy fotsiny kosa ve ka ataoko ahoana nefa elahy za sy mahita ny zavatra hitana moto faninarangay lahy ahoana moa tsy ahitana an'ireny efa miteny alahy ho afa tsy misy zavatra hitako sy reko mahazo an'lahy zany ela aminainaina nyreko sady aza misakorokoroka ty amiko zany rehefa tonga eo aminazy amin'ny biby zany ka dia avelan'lahy ijanyreny zany ka tsy hitako tsinona zay atao anako andeo tsokalesy fa tsy hijanona tsonika tena mafimarina mahazo an'lany te lasa ohatra miretirety fotsiny dia hitsoka iza nefa elahy aleo hitady fika fa tsy misy hijanona tsony ka mitady afa fika raha mahita elahy ovakiko lesy le fitaratra mazavalyndrea aiza le baramina teo navakilary io lohan'lahy tsy ho atononao zany tsy misy mangidy-jandamana tya apio iakatra eny fa malama be ty vary ty olo tiry solobe tsy poaisa letsy io nefa moboedoika laka ataovy eo ahy fa tosikelahy aity fa iny zany saika taty amiko ny tompoka le raza ina ty neveriko fa zavatra azo amarana le izy za saika naratra neny lasitrapoko sambatra lesy alahy reo tena marina ny zavatra nolazainy lahy zavatra ina lazaiko an'lahy fa mahasambatra fa le feo manako ny mamangy an'lahy iny fonako dia inona ny tsy marina amin'izany sambatra ho ahy lahy satria rehefa mamangy an'lahy izy dia tambitamby no azo ny lahy ny navy le tsy izaka ny mamany dia ila napaka lalan-dramitsy fa ngay elahy reny ny mahita ny zavatra ataony langa moramora mba jereo hoe totobe fa toatra tsy mikozy mihitsy matory io aizako letsy ohatra ny mafy be zany le ry
jereo aloha fa matahotra tena kosa rasy tanky ty maty ve aviany jereo mba ela fa za tsy jereny zany aleo ifindrere dia atao ahoana zany le ty aleo izy hoeko za le ty lasa mora matahotra zany ka tsy vao makitombondray ve le tsy nolana tsy ho laitra iainana ny fofonato ny anoanina mamely ny atsika tsy laitra ny fofona koa zany mbola ho gadoany tena takizay le sy nanaiky ny tenyle feo manako nalika nitarika sarety nantenainy ty tsy azo ny eo an-tanana votsy zao raha tena mamindra fotokoa ianao tevonjeo zay tsy miafina amin'ny zavatra iainana ato matoko toto be tena tsy laitra iainana ny fofonato afaka fotoana vitsy misy antony zavatra rehetra matombo seo razily ene manaika fa tsy nakatoavako ny teninao ny tena navoa raha mba tena naniaina mantsy azaky fa manana hevitra hiverana anao ny tompo hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza ka inona moa zany tompoko ny fiadanana andrandray eto loza nefa manantanina sy efa iainana ato tsy androany no mamaritra ny ampitso razily manana fijery lavitra sy lehibe fa ho lasa fitaovana mahery vaika eo ampelantanany iray ianao tena sarotra ny eritreritra an'izany tokoa raha zao toerana misy azo ao olona mpangalatra taolapaty razily tsy misy marina na dia iray aza fa efa samy nanota avokoa izy rehetra raha hitady azy amin'ny fonao rehetra sy ny sainao rehetra ary ny herinao rehetra ianao dia tsotra sy maharo-po izy ary amindra fo aminao zany vetysako eno a mantsy ianao aza matahotra mino fotsiny any nazo iray sy tamin'ny zavatra nylazain'le feo manako tamiko teo nambatra lesela za vely tsy mitaitaina ohatra ny sobakaka-mbodirina na andro na ary tsy misy fitsarana mihitsy fa nahoana ry ty nyela rery no ataony an'izany nefa ne mba samy mitovy antsika mba tenen'le tsisy hoe solobe koa ne ono hoe sika ihany le tso solobe miaraka hitany lafa tsy mirarahany naman'lahy io tsy akamatsika le tsoryakama fa efa manatopo eo fona biby fona matahotra ane raha matahotra ny akama dia tsy kitikidika tsony ary anatanteraka ny teny zay nampanatenako alahy le tsory solobe akama tsy foy koa hitako tena mividivinitsika mihitsy ny akamako nangalala mamreto dia tafio tsy tafy andreo dia mbola za ihany zany no rasany akamanao an'izany zavatra vita ny toa zany mifona biby mifona oko zao fa mafana be aza mandangelytsy rakama helaro mipara rehetra ohatra ny ombony motera mivotrovotro ny atrikako tsy mangatsika hoa fa matahotra fotsiny raha matahotra rena dia aleo sanonao azy aleo ary fa ataoko fa aza maka ty aleo le tsy ataoko fa azasampiavina ao zay mafana tsara sao dia efa mba tena tsy normal latsony koa sary ny sain'ilay io aza mitafy an'iny draka fa tena mampatahotra be nge jery an'ray ka efa nandany ile tsy fantereny tsy nanaiky mihitsy le biby tena endrana le tsy tia mahazo atsikitika raha olona tena misakafo ara-dalàna sika mety misona maloto ny pataloha amin'ny fatahorana so ihany fa tsy nikalo mihitsy mety ho efa herinandro hoe zay ny didika tato asa rezy
dia miandro aloha tsy latsaka le tsy voa tena tsy zakako tsy ny anoanako Razily. tsy hononatsony ianao ry akama, efa mitondra vahaolana nikibindray ny tsy omby sady vahaolana maritra. Iondray efa tonga lehibe Razily vonjeo aletso fa aza jerela ohatra zao fotsiny a. Ina ty zaragaza firla mialaraka aza atao amilany zany le tsy Razily. Fa tsy nananengany akama efa vonoko totobe io sakafo lamandra-pahalaniny. Matimaty foana ny totobe raha ohatra ka tsy hohanin'ny akama atao sakafon'ny akama naminoko azy ho an'le tsorisory be fa za ty tian'le hoe aloha loko zay ho akavana. Za tsy hinana fa efa voky maso ianao. Zaza ihany an'iny lasolobe a saza mihitsy nanakakavavany lava anakya tsy maintsy hoan'la io. Fona biby zany efa adimihinan'olona taloha le zany am'izao tsisy azantsony ho a de mafana le fa sao de masiso io a aza sarikavina zao didio amin'io azo be nentin'ny lisan'olo izy de nofompeany hoanina raha tsy mbola voky ela de nila mivehany ray. Mangidy be tena tsy miverina tsonyzany zolobe hoany maro ny totobe tena masoka de zareo zany miatra angidiny ato laniko ela Razily baraka mety sangateresy tole tena okakely kakapainy any azy be io tena alorangalo afeny hoantso io de aloro io fataeto laniko ela Razily laniko ela doy nefa za tsy hina aleo misikiva ihany somamely tanko eo le tika io totobe raha inana ary aloha angalaka ela are zany le andro io Razily veleke aza manatokarotona ty fa mahazo eo za efa nahazo fa ela mbola tsy nahazo azo fela mialaraka ela zaza narakarary lava toa de piteako iazany asioana larika Razily larika Razily tia Razily io tsy maintsy aratra ny eto ianao fa omeko anoty adidioany aminy ty rehefa mihetsika ny adalàna. tsy misy zavatra fafano ity zavatra fahafa iny Razily iza mahitako mitady hanomboka tsy hiaino handray ianao Razily tsy hoe tsy hainao fa manady ato fotsiny efa aleboananana maraka tsy ty zava-boribory tsy hamitaka anao ny tanjoko fa ny asoanao fa ontoko ary fa inona marina moa zany ianao io fa na tsy hita maso de fa nahina koa tsy mbola zao ny afantaranao sy lazako ny amiko Razily mbola ho fantatra ao izy ao ariana kely eo zay fa lasa aloha ina ary mety efa raha mity tantara tsy misy fanatenanty nivoaka ny dity
roapolo taona ny sazoko aty hatramaizina. Inona tsony no zany amiko e? Antitra voatafavoaka aty solobe indray iny lasa dalina dia nalefeny any tombony atala. Totobe maty, tsy nisy afabely izay telo lahy. Noho ny fitiavam-bola diso tafahoatra dia nitoko tamin'ny herin'ny maizina. Raha mbola nitarika sarety amantsy dia mbola afaka nanomana ho avo mamiratra, saingy tiana-karena tampoka dia tia-ponja makaina. Tena leo namony vary fi nampitarika sarety fa nisafidin'ny lalana hinana kakazo. Tena tsy ataoko mahita ny fiainako tsony manomboka ety tsy fahamarinana, indrindra aty ampanefako ny zazy. Anampy ny mpiarabelona amiko arak'izay tratry ny saiko sy ny heriko ho fanonerako ny ratsy vitako hatr'izay. Tsapako izao fa tsy ny fananana vola sy arena no mahasambatra fa ny fandehanana mahitsy eo amin'ny fiainana. Solbea zao vao tena mpinamana tsy mifampafotsika izay lahy. Aina mifetra ry akama. Laniko elary biby. Hoapetaniko lesy lahy ry akama. Tsy sahirana tsony ny akama fa mamboly voky tsy mamboly voky. Manomboka androany dia vovoka no fihinany lahy. Tsy sahirana tsony fa mandroaka fotsiny dia mihinana naiza misy ny akama. Tsisy krizy ara-tsakafo tsony lesy Solbe dia mihinana amin'izay fa tsy lany lanina ny anina ato amintsika. Tsaro efa tsy matahotra tsony ny akamo zany tsara fanahy biby bea biby dia biby dia ary mahay miraka ty akamako ty sady manga feo. Azoko biby mevola tsika nga mila n'izany vola zany tsony. Vola zany mahatonga ny olona tsy mandry andro tsy mandry alina. Rehefa tsisy ny vola dia miferina iny. Isika efa afaka tamin'izany efa miadana. Fa ahoana ary ny tsy mamaly amitsy ny masiny? Tezitramiko ve? Fizaho nanao inona? Tsy nanao tafady nanao ny asako araka ny tokony ho izy. Fa misy inona ary Aristelako aza toa tsy nandalo tsony. Efa volana maromaro zao tsy mba fanao ny Solbe nefa ny ohatr'izao tena misy zavatra vafa mihitsy. Inona daholo ary ny ao ambadika izao rehetra izao? Tsy ho avy eo ihany ve reny rehefa misy zavatra ilaina ezy? Zaho koa ny ferotraina amin'izany eto. Vizaka nga Solbe matoroyary eo amin'ny tany eo tena tsara tiako be. Azoko eriny haiko. mahazo aina Solbe? Mahazo aina raha ho an'io sakafontsika io ary ny lohan'ny akamy andramony oay milay be milay aleo somary atsipy ambonimbony kely tena milay filatsana andramony nahazo namina neny akama nahazo ahy tsy milalao vovoka rery takany ankizy ny lozajakaiza. Mahafinaritra zao ary ndaonao fangalam-perina hita Solbe ary aho. Io
aiza ndray ary aho io ambony azo iwe esorony akanjo raha mafana ny akama alomana esorona ny akanjo fa menelongelona aloha esorona pataloha fa glotte nanaovana am'izay afaka miazakazaka tsara ndao iazakazaka am'izay o razo mibiby ary aho zay di azoko za kosa verangatsy anao nareo kosa tsy miazakazaka fa manidina ko ampianary manidina koa ranga alefare mekary ry ambony azy ry de mitsambikina de ny tanana atao ohatran'izao raso ary o ay eto say ery ambony be ry eo de fa mety alefa tonga de milatsaka kosa kay fa tsy manidina akoriko le tena manidina neo okandray ary aloha zay fandana misaikery am'ry tatatra fanariana rano ry fa tsy amboka be ny akama masina ozy mahamali mpiandro lapa ozy mahamali fa nitaitana mpanomponao masina ambareo raha misy tsy nentina ataoko tato andabana tamin'ny fitondran-tenako ozy lazao ozy vonina mpanomponao amen'ny banga sy anarina ny tsy mety ozy masina ny mpanompo matoky aza manana iafa mbola nikarakara zazavaony tsy nahateo aho toy izy tsara ny asanao mila miaramila maro ahafahako mampitombo ny heriko masina ianao ry masina ozy nitaintaina ny mpanomponao rehefa niantso fa tsy nisy namaly ozy sady miasa saina ny amin'ny solobe sy ny namany fa tsy nandre nesam-baovao tsony zareo ry masina ozy ambarao momba azy telona ozy aza sina iafa solobe ny tena namaoka kaiky miaraka foany zareo lana iza naiza zay le zazavony lazaiko anao teo masina ozy izazy solobe zany zao no mpiara-miasa indray ozy lazao ozy lazao fa miaino mpanomponao ozy masina ozy tsy mpiara-miasa nareo fa solobe no aza tafiditra tao anatin'ny vovono ny fahaizanao manjono toy izy fa tsara rangory solobe ny tena mpifatitra amiko am'izao mba nanahoana ary zay solobe tena malahelo an'iny namako iny azy zany tsy mba afaka nakany akory moa zany jery aziko de ho sanatry ve tsy isy fanantenana tsony ny fasitranany lasa nilan'olony solobe hitotobeny no haniny za ko ary saika ho haniny raha tsy tafavoaka tao apasana aloha zay mety laniny to ihany masina ozy miantso anao ny tandapanao am'izao fotoana izao masina ozy ny savazavana ny ravy no nahitana ny fotony ozy lazao ozy lazao fa tsy mazava amin'ny mpanomponao vaovao momba ny solobe ny lazainao ino no tsy azon-drangory masina ozy aza tafiditra tao anaty vovo no fahaizako nanjony ozy zay ny tsy azoko ozy mba hazava ozy fa tsy azoko masina ozy ay ve tsotra te anakarena tampoko solobe de nanao sorona ny fanahany aizandray mahita ohatr' zany mila olona ohatran'izany matony safidy anao tandapaka natateraka an'izany azy zany arakaraky ny azahoana aza ohatran'ireny ny mampiakatra ny heritsy ny fahefako masina ozy
dia ataonao ina zany ny azo voatsononao toy ireny masina ianao izy zay mahalala ny anaovako azy masina ozy masina dia atao sorona zany ny olona voatsony rehetra ozy rangory tsy izany manao sorona fa izano anaovana sorona dia atao inony zany ry masina lasa ozy ny mpanomponao ko satria efa te hafantatra mafy ianao dia olazaiko aminao ny tena marina ny olona voajonoatra ny reny dia ampitsaliko sy ampahoriko mandra-pahafatiny masina ianao ozy lalazao ny marina ozy raha izany ozy nahoana no mahazo fanambinana betsoroa matany avy taminao zareo lazao ozy masina ianao ozy fa efa nahananako ny mampanakarena ho an'izay mitady an'izany aty amboko fa zao tsy vola zarena ny takalony fa ny vola amineny zareo no meko ny tantananao ivelomanao sy ampandrosonao ny asa ny akosa ny fahorisy fijaliny no ilaiko sy mahafaly arangory milamina tsara ve anao Razily mila fanampiana maika na manao any amin'ny tombony adala fa ahoana tompoka tena mijaly sy oro loatra izy Razily aleo ary fa iresaka ny lehibe amin'ny fonja dia andeha hijery any raha manaka izy mino ny fahafatsy an-tamin'ny fiankaviako izy satria lasa tanàna kavana ny atao amin'ny fonja amin'izao fotoana izao zany ve Razily tsara kosa zany inona zavatra niseho mba tantarao kely amiko noho ny fitondrahantenako na resy lahatra azy dia meny andraikitra goavana atao amin'ny fonja mba azoko fantarina ve Razily hoe inona ny andraikitra goavana ny andraikitanao zany zao tsy miaraka amin'ny toetra amin'ireo voafonja rehetra niaraka tamiko teo alohatsony efa manana hevitra manokana tsara kosa zany teto izy fa mahalina ao amin'io hevitra misy ahy io no atao rehefa nomezana rehetra homen'ny mpanao asa soa dia izany miandraikitra amin'ny fizarana misy fotoana aza rehefa misy zavatra ataon'io lehibe amin'ny fonja io any ivelany dia izany no asainy miandro ny braony ary mandray ny ato tantaratasy rehetra terin'ny olona ao zava-mahagaga zany Razily mahalasa saina ny zavatra nylazain'ny masina tamiko farany iny omeny fahombiazana ozy fa ny fahoriny sy ny fijaliany ny takalony mila mandinika tsara ndry rangory fa na indri azy zany tsy matsio izany ny fefarandry inona tsara hoe rangory ianao tao masina ozy masina eoko taolo ny tenao tsy mbola mahalala ihany anga olo zato rangory hafa masina ozy raiky tahotra ny amin'ny avy ny mpanotonao masina ozy tsisy tokony hampatahotranao zany rangory tsy anao an'izany mila anao fa ianao mahefa ny asa mpanaoviko anao tsy mila olon-kafa isolo anao masina ozy kanefa ny elany maray roa sao dia mba tsy zahatsony ny tokony ny ampanaovinao an'ity asy ty eritreritra ao rangory tadidio anefa fa arakaraka ho fanapaha-kevitra ao no andraisako fepetra ihany koa
andro kely sisa iananao io tsy aleonao manaraka ny teniko sa ilainao no oromandra-pahafaty. nanahoana le resantsika farany efa nandeha tany niaraka tamin'ireo fikampanana mpanao asa soa vao niteny tamin'ny lehibe amin'ny fonja dia nanaiky avy hatrany izy. Mbola izy koa ary niresaka tamin'ireo fikampanana mpanao asa soa ka nahatonga azy ireo nanatitra fanomezana tany rehefa nazavaiko tamin'ny zavatra rehetra. mahafaly zany zavatra zany Razily, miendrika fankasitrahana niezaka sy niheri-poanananao. Ny faniriko raha mbola velon'aina dia mba hanangana fikampanana mpanao asa soa koa anampy mahantra endraikitra ny sembana ary andray an-tananandro be antitra. Tena tsara sy mahafinaritra ny fikasanao zany Razily. Tonga avy aminao arak'izay irinao tena nahoana zany le namanao? Nampalahelo tsy azo atonina fa hidindry zareo ao amin'le karakara vy izay. Fa maninona ho? Manenjika hono dia manaitra ka sao dia mantratra na mahafaty rehetra salama ara-tsaina ao amin'ny toby. Indray androany dia mbola ho any amin'ny endrangory asa raha mbola mba any ary izy saina tsy rangory tsy niantso ahy ianao alalako ny fanapakevitra ao masina ozy masina andro any dia iseho vantana aminao rangory dia ho fantatra hoe isa marina mandreheta labositelanao haingany ianao eny ary toboko aleo ary alo akalabosy tsy nefitra vetivety malaky anao fa mainka mandrosoa atao an-dapa rangory inona re ty hitako oromasino samy biby maro lono tokonao atr'izay isao reo lohan biby amiko reo raha vo isanao ny ratsambatako rehetra lohan biby avoko ny masoko toraka zaniko tsy rehefako sokafako masoko oarakako ina rety tinako ty iny ty tsy rehefa ho avokako lelako fojao anyle olona fojao fa bibiny ty aza mitabataba eo anao fa tsy aninanao aneoko ny heriko sao fahefako fotsiny anaovako an'izao mba ho hitanao lasa fa ny fiverenako amin'ny mahareny valy tenao loza oe fa manakaizy izy teo say tapaka ny lalan-drako tena lena aminao a Razily, nytoanao no atao hoe olombalona. Mifona aminao tamin'ireny fotoana nandavako anao reny tsoriko aminao fa zao avao tena latsanina tamin'ny zavatra nataoko tamin'izany. Raha mba niainanao dia tsy ho toy izao. Nefa koa raha tsy nisy reny dia tsy nisy koa n'izao fiovana lehibe aminao izao, satria miara-miasa ny zavatra rehetra asosy atsara izay ty azy. Rehefa nandinika ny zavatra nyteneninao sy zavatra mifampiresantsika nandritra ny fotoana ely izay dia niny fa hainao ilay Andriamanitra. Tsy izany raha tsy toa fa anjely hitondra ny teniny hanovan'ny olona akatoa azy. Izany hoe fanamasina izany ianao? Fanamasina tokoa Razily. Miomany ianao dia mandehana fonjeo amin'izay no namanao any amin'ny tombony adala. Ny vaovao tsara ho lazaiko aminao aloha dia nahazo fahamotsora-kely koa. Raha vao vita ny taratasy dia hivoaka amin'ny fonja avy hatrany ilay lehibe amin'ny fonja koa efa nivoaka retirety ary vonona natevin-daharana ny fikasako hanangana fikambanana asa soa. Izy mantsy nefa nandray an-tanana ny fivoahako ny fonja ary noko fa tsy ho ela dia ho vita amin'ny fikarakarana ny taratasy. Tena vaovao mahafinaritra tokoa izany Razily. Biby ay vo ahita ato ranonao amiko elahy nahoana laniko sa vo ahita ato aho fa tsy afaka mivoaka ato zany no aina ka zany tsapatsapahiny lahy ka
atolozo le boity zany tavavoketo a ataoko mahazo tsapa tsara elahy kozy mianatra mibelo sy tsy azo tenenina mantsy elahy ty avoita atao avoita atao eno la ve zany eno la mbola tsy tonga amin'ny fotoana nampiarako ny anylary le adaly tya aloha misy alahy tsalotsaly eo izana zay lafadala izana zay lafadala be elahy zao ny tena dala elahy no dala misy miaino andao mihitsy rangatsika sy alahy no raisiray le biby ratsy be ty jereny ty elahy ratsy tapatapahako daholo reto lohalalahy rehetrarehetrareto tsy asiko mijanona na de anankiray aza biby tsy misy lohany elahy amizay tsy mandeha tsony fa taiza lany niditra le aza taiza lany kay mate foteo vilazany anavako an'lay nahoana mamely tapoka maninona mamely tapoka mbola mitapo kieda izany amonjy an'lay eo e androany any ivoaka amin'ny fonja ary avy atrano teo any any solobe mavesatra tanany razily zany aianao andrano ho any ivoaka amin'ny fonja dia ho any any solobe avy atrany arabainy zany razily fa tafavoaka amin'ny fonja misaotra betsaka tompoko tena nanampy abetsaka amin'ny fisianao fa makasitraka indrindra male ova malasana razily ho tojo amin'ny tanjony irina ary etaninina reto razily zavatra tolotra any amin'ny tompo reto ka miandrana lehibe amin'ny fonja dia hiainga fa ny fiara no hitondranay ho any tsara kozy zany aza diny razily isaky ny anao zavatra na inona indrindra amin'ity zavatra trehanao androany ity ataovy amin'ny anaran'ny tompo dia hakinao amin'ny asa rehetra fa ho lavorary ny fikasanao eny tompoko arahako atsakany sy andavany ny afatrao mitondray ianao azo kely sabo 20 santimetatra ka raha misy zavatsarotra dia tondroy manandrify le zavatra ilay azo kely izay fa maleova mahalasana razily mombanao mandrakariva ny tompo mandra-pahatonga amin'ny fahataperan'izao tontolo izao tonga rangory mino afa efa misy fanapaha-kevitra ianao androany masina ozy lasa matahotra anao mpanomponao ozy vo tonga ianao dia mientana ray ihany fo sia tsy mifiantanam-ponao rangory no ilaiko fano fanapaha-kevitra ao masina ozy tsorona aminao ozy fa lasa raiky doly ny mpanomponao ay mampatahotra be ny masina zao ve dia ampatahotra anao andraiky ako eo losinareo ty mahazo ay e losareo olona oy miovavofa ny lokony misiketrika be daholo ny lohany na lehibe nany kely masina ozy tahotra ny mpanomponao safotry ny tahotra rangory roaina fotsiny io dia velona izay zao tena nino haika sary tahotra rangory ty efa tsy hitanao tsony azy ao fa mifeoko toy ny mahazatra ny miaona aminao ie dia ahoana masina ozy raha mbola toy re tena tsy vitako ozy eny ve rangory sady tsy fa mainka amonjy any solobe a
eny raha tsy miseho vatana amiko tsony ozy de tsapijaly aho ozy de tsapahory aho ozy zay ahay io solobe mampalahelo fa sady mahino misarakirako be ny volony amin'izay fotsy tanteraka hatramin'ny volom-bavany lava be tsy azo anatonana ho ny solobe fa tena miadala be andro manalina linatony izy miady amin'ny rivotra dia maratra n'le fiefy miaro azy hoy le mpiandro ny tompy vonona vera zilya azay voan'ny mpiandro toby izy voa io varavaram-by io dia avy aloha izy ivoaka fa tsy maka izany io avy amin'izay la biby fatapahako daoly amin'izay reto lohan'la be dehibe reto oaiza androany manaperako ny an'la maty tondromanandro fiarosolobe ny azonao raha zilya amin'ny anaran'ny tompony anjirako an'ity azo ety atanako ity miala ny fanahy mamatotra ny solobe miala amin'ny anaran'ny tompo oaiza la bibya io fafany ano dakako enjerany razanabi may io fa mitsipatsipaka oay ohatra nitondrana lasatsy tena mahita teraka tsy tafahetsika tsony fa rakotry ny lelafy be levony afo biby levony afo oy ny mijerany tany solobe sady valaka be aleo izy akaina fotsiny fa tsy maninona io afaka le fananamatotra azy teo miady mafy izy arabaina ianao raha zily fa nahavita sy nahatotosany adidinao tamin'ny mpiarabelona taminao miorena tsara kazamiova mitsodranao anao aomby amin'ny fikasana soa ao anatinao tsy misy zavatra tsaroko mihitsy afa-tsy tsika le vohitao anaty fasana raha zily isorana ny tompo fa samy velona isika ary solobe ka noho izao famonjena lehibe azontsika izao dia nanapa-kevitra fa anangana fikambanana mpanao sasoa ny lehibe an'ny fonja zao no efa vonina hiaraka amiko asa raha mazoto hiaraka amiko se tsy mbotro kosa vera zily miaraka ihany dia adrisa vo hifanary mazoto ao ka dia ahoana nety manana amin'izany moa tsy aleo verse le vola any atsy mivaly no alaina dia iny ny entina miainga ay moa misy an'iny any tena mety zay ka dia ahoana moa zany no natavavoaka antsika tao amin'le fasana sy ny toeany rehetra fa tena tsy misy tsaroko mihitsy eny andraso fa io aloha fa miantsa ny lehibe any tompo fa aleo aloha alaiko ny taratasy voansy any tompo eny an-dalana tantaraiko any seza andrehetra zany andeha ho any amin'ny enindrangory koa sika rehefa avy eo ely zany risy rolahy fa taiza foany nareo tantara lavabe zany ry ny enindrangory fa ny tena maika zao dia ny laza vaovao mahafaly aminao vaovao mahafaly inona raka izy akanao zay ry ny enindrangory fa hikarakara be antitra zay ireo dia enao no karakarainay voalohany ka ahoana mazoto ve ianao tsy mahazo miala eto amin'ny lapany masina ngiafy efa nanaiky azy za azy eto mitaintaina be amin'izay mety hanaovan'ny masina hafa may ny lapany may ao daholo ny zava-masina rehetra tsy misy masina zany tsony reheto ry ny enindrangory efa matikilany afo le biby fa ngako nareo efa nisehon'iny biby matsiraviny iny le biby maroloha ie indrindra nampitahoro ny anaiky ny azona nyity lapy ity dia nisehony tena matsiravina ane zany biby zany zareo so ihany fa teo raha zily sy le feo manako
afaka tsikariny any rangory fa levony afo le biby maroloha